tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay laizan'ny sasany ho fahaelany. Fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany izy ho very fa mba ho tonga amin'ny fivebahana izy rehetra. Mampianatra antsika andresy ny zavatsarotra, andresy ny olana. Manampy antsika andresy zavatsarotra, andresy ny olana Jesosy Kristy. Petera faharoa fahatelo andininy fahasivy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maro-po aminareo ka tsy tiany izy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mametraka antsika eo anoloana toe-javatra maro ny tompontsika any an-danitra. Ary ireny toe-javatra maro ireny dia fiaikana avokoa. Misy mpanoratra iray milaza fa ny fiainana dia fiatrehana problema, fiatrehana olana, fiatrehana fiaikana ary tokony handresy isika manoloana an'ireny olana ireny. Ho an'ny kristianina manakadian'i Kristy, ny olana, ny zavatsarotra dia tsy natao ampitotokana fa natao anehoana fa mandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ny fitantanan'i Kristy antsika dia hampandresy antsika amin'ireo toe-javatra maro isan-karazany izay eo anoloantsika. Tsy mety ny mijanona, tsy mety ny manaiko lavo manoloana ny fitsapana, tsy mety ny manaiko resy, fa sady manimba ny toetra maha-olombelona antsika izany no mampihetry ny herin'i Kristy tokony hanampy antsika. Amin'ny fiatrehantsika ireo olana no ahazontsika tanjaka ara-panahy. Amin'ny fiatrehana olana no ahazona tanjaka ara-panahy, ary tsy ara-panahy ihany fa eo amin'ny fiainana. Ry namana, isika tsirairay avy ny olombelona rehetra dia manana fiaikana, manana défi tsy maintsy hatrehina. Olana tsy maintsy misy isan'andro vao mifoha maraina mandra-pahatory amin'ny hariva dia miatrika olana isika. Ka izao ny fiatrehana ireny ampahombiazana dia ahazontsika tanjaka ara-panahy. Tahaka ny zazakely anankiray izany, arakaraka ny andehanany sy ny hietsehany vao mainka matanjaka ny taova sy ny taolana ao anatiny. Miha-mahery eo amin'ny Kristy isika raha toa ka maharitra amin'ny fizahantsoetra, maharitra amin'ny fizahantsoetra. Inona moa ilay hoe maharitra ny tiany ho resahana? Tsy manaiky fizahantsoetra andresy antsika fa tsy maintsy manohitra ny fizahantsoetra ka mandresy isika. Mahery eo amin'ny Kristy isika amin'izany toe-javatra izany. Raha ny toe-javatra sy ny manodidina antsika kosa no omentsika tsiny dia vao mainka hanaleny antsika izany. Misy karazan'olona tsy mety diso mihitsy, na dia efa fantatry ny be sy ny maro aza fa izy no tompon'ilay fahadisoana. Tsy manaiky mihitsy izy, tsy manaiky resy. Efa nahita olona nanome tsiny, ity izany dia voakitsika kely mihitsy. Efa nahita olona nanome tsiny mandrakariva ny zavatra sy ny olona rehetra manodidina azy ve isika? Efa nahita an'izany ve? Izy dia manome tsiny olona foana, manome tsiny ary atosaka, atsipiny any amin'ny olona foana. Kanefa tsy taiza ny tena fahadisoana fa tao amin'iny olona iny. Ny ilainy izy ireo ary ny miantoraka eo amin'ilay vatolampy ka ho torotoro fo ahatsapa-tena, hanetry tena. Ny olona mihevin-tena ho marina mandrakariva dia izotra amin'ny lalan-diso, izotra amin'ny lalana tsy izy. Natao izahana ny toetrantsika, ny fizahantsoetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Miasa tsy tapaka hamotika antsika angeny fa havaly fanahy, saingy miharihary eo amintsika ny kileman-toetrantsika. Raha toa ka manaiky hilefitra eo ambany, sitrapon'i Kristy isika. Dia tahaka an'ilay zanak'Adala, hitantsika ny tantaran'ilay zanak'Adala. Sakafo tany amin'ny niara-ninana tampoka soa izy, niala tao an-tokantrano iray aman-dreniny izy. Rehefa tena latsaka farany ambany ny fiainana izay vao tonga saina izy, hiainga ka hody any amin-draiko. Aoka isika ahatsapa-tena. Ka ninona toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika izay betsaka amin'izy ireny dia olana sy fitsapana ary fizahantsoetra dia hiantehitra amin'ny herin'i Kristy isika. Aoka tsy ho resy, aoka tsy lavolefina manoloana ny fiaikana sy ny adin'ny fiainana, indrindra manoloana ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra ho tandremantsika. Tsy mahela ny teny fikasana amintsika Andriamanitra, araka ny ataon'ny sasany ho fahelany, fa maro-po amintsika izy ka tsy tiany hisy ho very
ina moa ny tia ny ho resany tsy tia nisy ho resy sy tsy tia ny ho resy fa mba ho mpandresy ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra, manatanjaka antsika ny fiatrehana olana. Ny olana io zany tsy tediavina hoe aizany misy olana de hitady toerana misy olana, tsia fa arakaraka ny isan'ny ratanao amin'ny toetra tsara, androsoanao amin'ny zavatra tsara sy mendrika de hisy olana ho avy anembatsembana sy anakana ny fivoaranao ary ny atonga antsika hampandresy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. De hivavaka isika. Sorato-mitsara no ny afatra sarobidy omenao anay, miatrika olana, fiaikana, fisedrana ny tsiraray avy aminay. Mahatoky manana anao zay fa raha miaraka aminao de tsy ho resy fa hampandresy. Raha miaraka aminao dia mahomby hatrany, na de eo ary zavatsarotra maro zay tsy maintsy sedraina. Hifikitra aminao zay Jesosy io, hiaraka aminao zay fa vonona hampandresy anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanonako ny vavaka. Amen.